zay tena tiako ambara aminao, zay tena mandona ny anaty rekom-poko ao. Mahafinaritra mampisaintsaina ny tokony atao, de ny nanolora ny tompony fiainano anao. Ho atoloro ny tompo avokony aminao rehetre, taky ny nanolorany asa ho famonjenatsika ie. Izany nofo lamatrako atanterao, de ahazo lay fiainana mandraky izay anao. Hanaraka anao aho, tsy asiako fepetra fa afoky daholo zao rehetra izao. Ny fotoana ny vola soliare eny an-trano eny akorany de tory aminao, de afoky zao rehetra izao. Hanaraka anao aho, tsy asiako fepetra fa afoky daholo zao rehetra izao. Ny fotoana ny vola soliare eny an-trano eny akorany de tory aminao, de afoky zao rehetra izao. Hatreo ny tantara fa mbola mitoyatrane, hoe tsy maintsy miaritra sy mahafolo zavadretre. Fa ndraiza toeny amizao andro ankehitriny izao. Ampahazo lay fiainana mandrakizay anao. Hanaraka anao aho, tsy asiako fepetra fa afoky daholo zao rehetra izao. Ny fotoana ny vola soliare eny an-trano eny akorany de tory aminao, de afoky zao rehetra izao. Hanaraka anao, tsy asiako fepetra fa afoky daholo zao rehetra izao. Ny fotoana ny vola soliare eny an-trano eny akorany de tory aminao, de afoky zao rehetra izao. Bebe